mahatsiaro sy manampy ireo ankizy kamboty sy sahirana ao anatin'ny fihibohana ny delegasiona notarian'ny marika ravalomanana sy ramatovadiny vovonan'ny olona manana fahasembanana nampiakapeo fahadin'ny fanjakana ny fiziny CSB iandreketan'ireo paramedy hikatona ny alarobia hatramin'ny zoma ho avy izao manano mbola tsara korealy atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matinaly ity androany talata fahavalo ambin'ny folo ny volana Aogositra taona 2024 tonga soa eto amin'ny fotoana ny vaovao magnano karibo amintsika jiaby ny tenako anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany araka ny mahazatra moa dia andesina manomboka ny vaovao aloha ny tatitra mandidina ny COVID-19 eto Madagasikara Jessica Miray sy Andra Kotomalala no nikirakirana izay nisy roa indray ny olona lavo ny COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora. Ny iray teto amin'ny faritra Analamanga, raha tany amin'ny faritra Sava kosa ny iray. Tamin'ireo fitiliana 420 sy 700 vita, 320 ireo tranga vaovao izay mitsinjara toy izao avy isaky ny faritra. Ny 70 dia ao amin'ny faritra Bongolava avokoa, 20 eto Analamanga, 720 ao Vakinankaratra, 420 ao amin'ny faritra Diana, 7 ao Alotra Mangoro. Fito ihany koa amin'ny faritra Sofia, 4 ao Matsiatra Ambony, 3 ao amin'ny faritra Tsinanana, 3 ao Boeny, ary 2 ao Iorombe. Hatramin'ny volana Martsa no mankaty araka izany, dia 720 sy 702 sy iray alina ireo tratran'ny COVID-19 teto amintsika, 720 sy arivo kosa ireo mbola andalam-pitsaboana amin'izao. Ny eny iray kosa ny marary en forme grave ka 720 ankehitriny. Ny sitrana kosa dia ny ampy 420 amin'zato. 770 sy 200 sy 3 sy 10 alina ny fitambarany fitiliana PCR vita teto Madagasikara ny fa 720 ny volana Marsa teo hatramin'ny datin'ny omaly alatsinainy 17 Aogositra. 370 sy 904 kosa ireo jeune expert vita ny alatsinainy 17 Aogositra. Antotanisy izay navoaka ny CCO tamin'ny tatitra ofisialy avokoa. Vaovao makasika ny sosialy no andesitsika manomboka ny votoatin'ny vaovao amin'ny ity niany ity tonga ny tsidika ny teny amin'ny topaza Andohalo sy teo amin'ny akany avoko faravohatra izay toerana misy ireo zaza tezaina ny filoha marika ravalomanana sy ramatovadiny ary notroniny ireo tompony andraikitra ara-panahy avy amin'ny FCKM sy ny FLM nanaraka akaiky an'izay vaovao izay androany Noro Fitiavana sy Tahiriny Ana Ranariny Irairam-pifalindra zazakamboty beazina eny amin'ny akany topaza ny amboy mitsimbina iny fifaliana satria tonga vahiny androany tokoa mantsy dia tonga nitsidika sy nankairy azy ireo ny delegasiona nahitana ny filoha marika ravalomanana mivady sy ireo ray aman-dreny am-panahy avy amin'ny FCKM mahatsiaro homanana didy amin'ny maha ray aman-dreny azy izy ireo manoloana izao ady sarotra lalovan'ny firenena izao. Rahantsika malalo anatin'izao confinement zao tena sahirana dia sahirana zao ilay mpanampy sy an'ireo fa eny neka dia hobetsaka ny olona mba hanampy azy satria lasa variana loatra lasa resaka politika ilay confinement fa tsy resaka ekonomika mba hanampina an'ilay olona tena nono ireo zazakely ireo fahoriana izany hoe tsy anila andray sireny izany feno fitoniana tanteraka ireo zaza na ny fampahirezan'ny lalao amin'ny mareniny tena dia mahatsiaro hoe any misy zaza izay mila fanampiana mila fikarakarana eny na hatramin'ny gel lara de nentina satria tsara ampianarina foana ireo zanakitsika ireo. Ray volana sy tapany ny kely indrindra beazina ato amin'ny topaza raha toa ka 320 taona kosa ny lehibe indrindra misy amin'izy ireo nefa mianatra eny amin'ny université misy kosa nefa nikopa kelatra.
fanampiana zany tsy tonga tsony ny vola miditra tsisy tsony dia nisedra olana be mihitsy hoe amin'ny fividianana rononona ankizy ny vary fa misaotra ny tompo aloha fa eo reo namana sy ny ray aman-dreny tontolo izao tonga manampy sy manatitra sakafo ho an'ny ankizy ohatr'izao tsy tanam-poly fa nivimbina fanomezana ireo vahiny fanomezana nahitana vary menaka vokatra tiko ary gel désinfectant araka ny nambaran'ny soratra masina dia hoe zao ny fivavahana madio sady marina dia ny mamangy ny mpitondra tena sy ny kamboty ary indrindra manome anareo amin'ny fotoana sarotra tahaka izao io le tonga amin'ny fitenenana hoe ny sakaiza amin'ny andro mahory no tena sakaiza tokoa zany hoe le olona tiantsika amin'ny andro sarotra tahaka izao zay ny tena olona izay mihevitra sy mieritreritra antsika diboka falinery reto ankizy na tsiaro ho manana mpiatanteraka Atuanau tinggal tele misoka tuko na kumsutran na vela kelio avia geta share ili shitere ni ajla michora na tau na hizi marshela jamana fea faly satria mila fanampiana zahay de tonga izy tena faly be zahay fa misaotra amin'ny président na amin'ny famille Andriamanitra manakarepansavana hita azy ireo avy any amin'ny topaza dia niazo teny amin'ny akany avoky faravohitra ny délégation mbola nitondra fampahirezana trany ary nanapirofo fa tsy irereo be azona ao tiranareo teo amin'ity fiboihana ity koa nefany tsy maintsy jerevana ianareo tsy maintsy jerevana ianareo satria nareo tsy mba nisy piay satria nareo tsy dia mba nisy fidiram-bola ahafahana mivelona teto dia nifaharimbona ny avy amin'ny birao foibeny FFPM iombona ny FLM sy ny FCKM tamin'ny fanolorana fanomezana hiatrehana ny fihiboana nahazo lazaina hoe asa fijogona vavolombelona no ataony FFPM amin'ny alalan'ny akany tahaka tony ka dia tsy hainay tsy mamerina zay fisaorana lehibe mitafotafo ny ray aman-dreny ravalomanana maraka mivady zay ankizy vavy te hiarina amin'ny fiainana roa amin'ny valopolo no tezaina atao amin'ny akany herintaona sy tapany kely indrindra raha toa ka raiky amin'ny roapolo taona ny lehibe indrindra nisedra olana zay satria fois 3,5 amin'ny dépense normale zany ny dépense anay amin'izao zany hoe tena ambony be dia zay no mahatonga anay nanao antsoavy zany amin'izay olona azoresana moa misaotra ny tompo zay fa tonga somatsara ny ray aman-dreny raha valomanana mivady sy ny ankohonany sy ny fiangonana ny jery anay ny avaka mihitsy ity andro ity ho an'izy roa amin'ny valopolo biazina atao amin'ny akany avoko dia misaotra betsaka amin'ny président Marc Ravalomanana mivady namangy taty amin'ny akany avoko faravohatra fa faly be daholo sy ankizy rehetrarehetra nanatitra orta dia jus dia menaka sy vary dia voky tsara daholo say dia amin'ny manaraka ty izao indray faly be zay fa tonga taty aminay izy mivady izay ny momba niny fa iresaka vaovao hafa isika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nanatona ny syndicat-ny paramedy teny Ambohida ny mpanao gazetinay androany niresahana indrindra mahakasika ilay hetsika journée de la solidarité izay ho tanterahan'izy ireo amin'ity herinandro ity nomena Andriamana Misata no mitatitra ny andindin'izay miaraka amin'ny Manora Andriamalala Hanatanteraka ny antsoina hoe journée de solidarité re CSB1 CSB2 sasatsasany zay iandraketan'ny paramédicaux ka hikaton'izy ireo manomboka raha-pitso alarobia hatramin'ny zoma ho avy izao. Tatoato mantsy izay dia lasibatry ny asanjolahy sy fanafian'ireo rasazy sy mpitsabo mpanampy eny anivon'ireny CSB ireny. Misy azy ireo izay namony ainy mihitsy vokatra izany. Ny antony dia andro fisaonana ny telo andro ireo
faharoa dia andro fampatsahivana indray ny firaisakina sy ny fitakina izay nataon'ny paramedy mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana efa ny ainana ataona maro any amin'ireny faritra mitokamonina sy lavitra andrina ireny eny amin'ny CSB dia ikatona avokoa ny CSB na dia mikatona ary ny CSB nefa tsy izay mpiasa amin'ny fahasalamana sanatrino no amban-javatra ny aim-bahoaka fa misy lamina napetraka eny dia ny hoe mikatona ny CSB fa raha misy mpiteraka tonga na misy olona mila vonjy aina maika dia maika dia raisinay izay eny amin'ireny CSB ireny na dia ikatona ary ny CSB eny anivon'ny hôpitaly kosa dia service minimum no atao izany hoe tsy miasa izay mandritra ny tontolo andro fa garde amin'ny alina ihany vao ataonay ho an'ireo vitsivitsy miteny fa hoe zahay dia hiasa foana sy ny sisa indray azy iny satria misy paramedy vitsivitsy ane tsy mpikambana ao anatin'ny syndicat misy paramedy vitsivitsy ange ataoko hoe efa zatra ny terrain lehibe tsy anana n'izany zo syndical sy ny zo arakasy zany tsy dia atao mahagaga ny fisindreny satria ny sonjiray loasa tsy ilaozany zaray amarara efa ela ihany ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo no nitaraina fa tsy mandry fahalemana kanefa tsy misy mpiaino ka voatery mandray izao fanapahan-kevitra izao. Vaovao mahakasika ny sosialy dia nampiantso mpanao gazety androany ny avy amin'ny vovonina ny federasion'ny olona manana fahasembanana manoloana ny olana izay mianjady amin'izy ireo sy ny olana sedrain'izy ireo amin'izao vanim-potoana isin'ny valanaretina eto Madagasikara izao. Asin'Andre Malala sy Tokira Marolahy. Raha isanjaton'ny olona manana fahasembanana ihany no tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny asa manara-dalàna. Saika amin'irona any amin'ny fanaovana asa tena avokoa ireo olona manana fahasembanana ireo toy ny fanaovana taxifone, zaitra-tsena sy ny fanaovam-bolo. Izy ireo izay tsy mba atao anatin'ireo na ataon'ny fanjakana laharam-pahamehana ny fanomezana fanampiana azy ireo. Eny, fanahitra ny anaty tontolon'ny fampidirana mpiasa sy fanomezana ireny fanampiana avy amin'ny fanjakana ireny aza dia diso anjara hatrany izy ireo. Iny mifototra amin'ny fanadihadiana na enquête ny fahazonany ren'le fanampiana ireny. Nefa ny zava-misy dia izao hoe le olona manana fahasembanana na izy tsy mahafantatra mihitsy ny toerana sy ny daty anaovana an'ilay enquête dia tsy tafiditra anisan'ilay anaovana an'ilay enquête fanadihadiana. Na izy mahafantatra ihany fa saingy izao le toerana anaovana an'ilay enquête no tsy accessible aminy satria mety hoe miakatra totohatra totobato ratsy be ny lalana lavitra dia tsy tonga izy manao an'ilay anaovana an'ilay fanadihadiana. Dia izay mahatonga ny teny hoe ny akamaroan'ny olona manana fahasembanana zany dia tsy misitraka an'ireo fanampian'ireo. Efa nisy fifampiresahana eo amin'ireo rafitra iraisam-pirenena sy ireo olona manana fahasembanana ireo mba ahafahany misitraka izany fanampiana izany. Fa manoloana ny olana sedrain'ireo mpiasa ihany koa amin'izao mandritra izao valanaretina izao dia nampiantso mpanao gazety teny Antanimena kosa androany ny syndicat-ny mpiasa amina orinasa tsy miankina. Nzavandre Mahefa kosa no mitatitra ny andindinin'izay eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Nandritra izay vanim-potoana nisy ny fihibohana izay, maro amin'ireo mpiasa amina orinasa tsy miankina no misedra olana tanteraka. Misy amin'izy ireo no voatery nahiditra chômage teknika kanefa tsy misitraka ny zony akory. Eo ihany koa ny fanaparam-pahefana ataon'ny tompona orinasa ka mampitaraina azy ireo izany. Dia ireo ankizy ireo amin'izao fotoana izao tena miainao anatin'ny tsy aradrariny. Fampiproduction dia mihoapapana amin'ny fanenjehana an'izany. Ary tamin'ny fotoana ny teny fitondram-panjakana fa miasa hatramin'ny 2 ora hatramin'ny 12 ora ny mpiasa dia natao ireo mpiasa ireo miakatra ny sabotsy sy ny alahady nefa tsy momena amin'ny ora tokony supplémentaire fa mameno an'ilay andro tsy feno, mameno an'ilay ora tsy feno. Dia izy zany ny olana misy eo amin'ny resaka ohatran'ny mpiasa privé dia lehibe. Ohatra izao miteny ministra amin'ilay resaka hoe tsy tokony hisy mpiasa chômage nefa ny orinasa dia miezaka mamoaka an'ilay chômage. Misy zany matetika fanapahana décision an'ny orinasa samirery tsy mampita aty aminay délégué de personnel. Izany hoe raha misy tokony hoe mba fankahakevitra avy aty aminay dia tsisy izay fa lasa ohatrany hoe fanapahakevitra ny orinasa foana mandeha. Za nefa zao ohatrana manokana tany vata no niasa izaka fivady zany.
tapita tapy tena mipetraka ny fitaterana tsy misy nefa ianao izy ny orinasa tsy mianka tsy misy personnel zany fa ianao no manao zay atongavanao any dia vokatr'izay hoe lavitra loatra le fandehanana miasa zay dia lasa nanao fatigue générale dia reraka be dia herinandro teo tsy miasa dia nomaly tonga tany tonga amin'izay ny antso an'zareo hoe tamba tsy dia maninona fa afaka miasa amin'izay hoe tongava mihitsy ianao aloha aty ambro dia tonga tany ambro amin'izay dia hoe tsy afaka ny andray amantsony zaho izy. Sehatra iray mampodina ny toekanena eto Madagasikara ary manana ny anjara toerany lehibe eto amin'ny firenena ny sehatra tsy miankina. Manitra ny manam-pahefana sy ireo tompona andraikitra araka izany ny syndika miray feo. Dia izany indrindra zany no anairanay ny fitondram-panjakana satria tena sahirana izahay mpiasa izay tsy mbola sitraka akory na fanampiana kely tamin'ny fitondram-panjakana zany ny mpiasa marobe amin'izao fotoana izao ka jereo manokana izay mpiasa tsy miankina satria na aiza dia tena miseho lany io fahasahiranana io. Lafim-baovao hafa kosa pahay politika iray androany no naneho ny heviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny izao. Ny zavandrema efatra no nanao izay fanadihadiana izay teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Mbola anatin'ny amehana ara-pahasalamana trany isika eto Madagasikara. Izany hoe mbola ady amin'ny valanaretana no atao. Ankehitriny anefa ahitana olana trany ny fomba fitantanan'ny mpitondra fanjakana izany. Raha tsy hiteny fotsiny ny mikasika ilay Vaovao Mbs izay mbola tsy fantatra mazava ny tohiny ankehitriny. Teo ihany koa ny tsy fifangazahoana misy teo amin'ny sampikambana ao anatin'ny governemanta. Inona tokoa ary no tena ambadika ireny rehetra ireny? Ny azoko tenenina angambany aloha misy mahasamihafa kely azy ihany aloha satria indray nisy facturation indray tsy nisy. Ny tena ao ambadika io dia ady fifampitahana tao anaty gouvernement. Olona samy membre ny gouvernement tao fa mitapitaka ao anatin'io dia ireny moa ny afarany zany satria manakaiky le remaniement dia tonga le olona dia asaritaka aloha le izy satria mba te hampiditra ny azy koa izy. Izao ary rehefa jerevy ny adiny io ko inona ny afaka ireo ve dia mbola afaka hiara iasa izy ianao? Tsy possible intsony zany sady misy zavatra tsy dia mety any ao anatin'le izy zany sam'le fomba fanaoko. Eo koa zany zao hoe efa manakaiky ny korotana amin'ny firenena tena efa tsapatsika ihany zany zao ka izy ny olona afaka hoe mandamina an'io fa ny ohatrany fahitako azy ohatrany vao maika manakorotana kely gouvernement sa tena zay ve le fahaizana. Misesilany ny faneho-kevitra manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Ankoatran'ireo mpanao politika dia miporatsy kelikely ihany koa ireo olom-pirenena tsotra sy ny avy amin'ny fikambanana maro samihafa tahaka ity fanadihadiana iray ity ho arahantsika eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Tato anatin'izay volana maromaro ny atrehanan'ny Kristy eto Madagasikara izay tsy mitsahatra ny manenjika ny mpanohitra ireo pomban'ny fitondrana. Lazaina hatrany fa ny mpanohitra no manana finiavana anankirotana sy anakiana saingy ankehitriny efa tsy ny mpanao politika intsony no mampiakapeo fa na ireo tanora mivondrona anaty fikambanana tsotra azy dia mahatsapa ny tsy fahombiazan'ny fitantanana. Ary ny tena loza dia ahina iazakazaka mankany amin'ny jadona ny fanakatsakanana ny faneho-kevitra izay misy eto. Misy le fanampianam-bava izao mantsy zay rehetra miteny manao hevitra tsy mitsikera tsy tokony tsy ho raisina ho fahavalo satria raha zany no ataon'ny mpitondra tonga n'le fiten'le hoe lasa ho feno kapoakany aty zeram-boaka amin'ny farany fa raha ohatra zao hoe maneho hevitra ny olona anankiray na fikambanana na mpanao politika fitiavana iny ary tena fitiava-tanorazana mihitsy ary tokony tsy asiana ihany koa le hoe resaka propaganda zany fa tokony ataonao resaka tsotra fitiavana mangarahara rehefa hoe aretana dia tena aretana no edivana fa tsy olona no edivana akory. Fa lafim-baovao hafa kosa naray antso androany ny mpanao gazety ny MBS manoloana indrindra ny fitarainan'ny olona momba ny fomba fiasa eo anivon'ny RMP na ny sampandrara misahana ny tsenam-baro-panjakana. Asin'Andriamalala no nanao izay fanadihadiana izay teny antoerana niaraka tamin'ny Tokira Marolahy. Vao marana dia efa filaram-be ny eto amin'ity sampandrara RMP Aogositra. Misy olona efa tamin'ny 5 ora maraina nanomboka ny lahatra teo saingy tsy voaray. Tsy araka ny ora voasoratra mantsy ny fandraisana ireto olona milahatra ireto. Matetika dia ora 3 ihany no miasa ireto mpandray atota taratasy sy vidy kitansa ireto
raha toka tokony katona amin'ny fatrorariva ny fandraisan'olona sy ny fandaovam-bola misy amin'ny enina fa tonga teto dia amin'ny sivy sasany aloha izy manandray olona zara raha olona volo voray dia tonga amin'ny raika ambin'ny folo sasany dia najanona dia mitsofoka atao aloha ilay olona marobe dia modina alaina ilay lista dia zengy zara raha miasa volainy mbola zaranareo mba miasa volainy dia fa nisy olona tamin'ny herinandro lasa fa teto raha tsy te ato igny tsy mahazo lay offre zany dia tsy hitan'olona to resan'olona marobe zay raha fa tsy andraina aloha me volista dia mody zay fa lany fotoana eto tsisy resahana mihitsy fa dia fa tamin'ny raika ambin'ny folo sasa dia fa najano zay olona andeha tao amin'ny sivy sasa aloha ka tamin'ny raika ambin'ny folo sasa zay izy teo tenenana hoe zato isanjato sivy amby sivifolo isanjato andreo ampidi-bola dia mampalahelo le anatitra vola ividiana satria tsy mahazo an'le offre zahay raha tsy mahaloha an'le quittance sato mampalahelo hoe zay hoe fomba fiasa ampidi-bola ho an'ny fanjakana ny olonreo zany tsy hoe mirsamy ala amikaramana ihany ny vola miditra fanjakana fa anisan'izany ny zavatra be ohatrao fa maninona no filaplainotro zany sazy hoe tampolo sy fefany teo amin'ny tonga dia miasire fotsiny voaray ve zahay efa nanao listrany zahay ireo misy roa amby telopolo tsika teo zao arivo zao ka asa nao voaray taratasy mo zany vola eo vo napetany vitanareo teo mba namivary azy ka asa raha tsy voaray rehefa tsy azo andrany nefany dia tsy ho azo le offre dia misy fetrany hoe amin'izao mikara-panaterina ny offre zany traité alainao aty le quittance dia mividy an'le DAO ianao dia mbola amin'ny traité ny société dia manatitra an'le offre ka rehefa tsy azo le quittance tsy voaroa tsy azo le DAO tsy afaka miparticiper amin'le offre zay le tena système le izy niezaka nagataka fanazavana tamin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny RMP anosy moa izahay saingy tsy nisy afaka nanome fanazavana fa iresaka lafim-baovao hafa isika mandina indrindra ny resaka sosialy dia efa saika nandalo avokoa ireo mpanisa vahoaka no ny fisian'ny korontana sy mba ilamina ny fitsinjarana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana raha ny zavanisy teny amin'ny fokontany Ambatomaro atao anatin'ny boriboritany fahadimy nefa dia nitaraina ireo vahoaka manoloana ireo lisitra izay navoaka tsy mifanaraka amin'izay fanisam-bahoaka natao izay andeha rahantsika ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Raha tsy ivona kely ny zavanisy tamin'ny fiandohany ity volana Aogositra ity no nisy korontana teny amin'ny fokontany maro teto Andrenivohitra nandritra ny fitsinjarana ilay fanampiana andiany farany izay vary iray gony araka tamin'ny menaka sy voamaina. Nandritra ireny fotoana ireny ihany koa no nidina ny filoham-pirenena an-tsehatra ka niteraka famorovorim-bahoaka nandritra ny fihibohana. Taoriana izay nilatsaka ny fanapahan-kevitra nampiato ny fizarana fanampiana aloha mandra-pahavita ny fanisam-bahoaka mba hialana amin'ny korontana tahaka ny teo aloha. Nampanantena ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoana ireny fa omena fanampiana avokoa ny rehetra tsy ankanavaka. Ankehitriny anefa taorian'ny ny fanisam-bahoaka natao raha nanantena ny mponina natao amin'ny fokontany Ambatomaro mbola ny fomba fanao mahazatra ihany anefa no niseho satria dia ny efa nahazo teo aloha ihany no mbola mahazo ny lisitra efa teo ihany no niverina nivoaka. Zay zany tamin'ny 13 Mai tany Ambotsira dia hatramin'izao tsy nahazo na ny ariary impiry nisy nandeha dia tsy mahazo zay fa tsy hoe zay zanakiza na zanakiza fa tokony rehefa manome dia miara-momena daholo. Varitranana ny asako misy ny polisy manenjika zay tsy maintsy mivarotra mitsoaka kely zay dia velona ampanantenena angetrika hoe tia misy raha tamin'ny 13 Mai io hoe hatramin'izao rehefa tsisy hoe fanampiana avy any amin'ny Monsieur Andry Rajoelina hoe zaraina ho an'ny sahirana fa fanampiana avy any ivelany no zaraina amin'ny vahoaka tsirairay ka tokony omena le volan'olona zay misy saina raha manatsiny. Nisy fotoana nisy zavatra tonga tao amin'ny fokontany fa tsy ny zaraina ho an'ny olona eo amin'ny telonjato isa zany tokony hisitraka an'izay zavatra izay fa tsy mivoaka le izy tao ka le sekolina ame an'izay le zanakida dia ery ambony ery na metana maromaro fa tsisy kobina tao amin'ny fokontany ny resaka. Azo atao ela loatra koa le izy satria ny antony mahatonga anay miteny an'izay ohatra ny lasa misitina lakoloso azy le zava-misy ankehitriny sasa mahazo indroa ianao mijery tablo isan'andro tsisy anaranao zany ao ohatra mampite hanangatra le izy nefa rehefa manangatra eo mety tsy ho zaka ihany ny zava-misy.
fa tsy ny eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritra ihany koa dia misy izay olana eo amin'ny fitsinjarana fanampiana izay mitaraina ohatra ny mponina ao Toamasina fa betsaka amin'izy ireo tsy mbola nisitraka akory ny fanampiana hatramin'ny nisiany fiboana sy ny amiana ara-pahasalamana teto Madagasikara. Hoarantsika izay fampitam-baovao izay araka ny nampitainy MBS Toamasina tateriny Jessica Miray sy Andra Kotomalala. Iviany fa manjakatra ny Toamasina ihany koa ny olana eo amin'ny fizarana fanampiana avy amin'ny fanjakana. Natao fizarana tamin'ny voalohany dia hoe zegny tsy nahazo magnano réclamation tamin'ny volana may ity mihitsy ny taratasinay tamin'izany tsy nody ty firina oranandro teto zay niaritra mafy ary tamin'ny jerena lista tsy hita agnaranay nagnano réclamation mpagnoroa dodena oranandro koa zay zao dia nivoaka lista isaky ny fatra nenay mbola maro be zay tsy nahazo numéro farany mipetaka io zao dia 312 le numéro farany nefa numéro nefa agny amin'ny 400 mahery maro be misy za fait 300 moins 400 mbola 800 agny amin'ny 500 personnes zany mbola tsy nahazo irana zay monsieur le président mba omey anjaranay malahelo zay amle monsieur président amle tisky fa même 500 000 tsy azonay firy agnarananay anjato mandrivo agnarananay agnataka abreo fokony taninay tsy izy navaminao izy le monsieur président tsy nahazo daholo amin'ny firy maro ne olo mitsairana eto fitay amin'ity zavatra ty maro be zavatra henonay eto izy tsy afaka eteny firy miangavy zahay barao maso akaiky ty firinay ety maro eto olantitra reto tsisy mahazo zavatra daholo. Na dia teo aza ny filazany tompona andraikitra tany an-toerana fa nizotra tsara ny fizarana dia anisan'ny lesoka hita ary nilaza izany tompona andraikitry ny komity loharano anatin'ny fokotany iray any Toamasina fa nisy marina ilay anarana ny Vernindro tamin'ity tosika fameno ity izay nahatonga ny fimenonmenonana be omaly tamin'ireo tike tonga teo am-pelatana n'ireo vahoaka. Tonga keto zahay santionany fogna zahay io mitaraigny zahay satria malahelo fonay misy fagnampiagna avy tamin'ny fitondram-panjakana ambony tonga tamin'ny fokotany zahay tsary nisy agnaty lista na tamin'ny tosika fameno na tamin'ny vatsitsinjo narentanany fanjakana zay ho amin'ny fagnampiagna amin'ny tika fokotany Mangarano 47 malahelo zay agnatin'ny 43 satria hitanay fa misy fagnavakavagna mihitsy zany ilay agnatin'ny 43 iny andro mahatonga izany agnatin'ny 46 47 feno lista misy anjato anjato ary amin'ny 43 olo telo ny voasoratra voavoaka le fangalana fanaovana agnarana tamin'ny Mangarano dia efa ara-dalàna nenay misy recensement dia nagnano mpanao gazety zay satria tamin'ny voalohany satria tsy tafiditra agnarananay ahoana me olo avafaranay mahazo zay tsy mahazo dia ampiororona zay tsy fampiororona zany fa mitovy jaly amin'izao. Fa toy nilay raharaha alatra tuk-tuk nitranga tany Toamasina dia androany izy efada no niakatra fitsarana. Andeha rahantsika ny andindin'izay araka ny fampitam-baovao ny Joël Rakotomalala avy any MBS Toamasina narindra ny Jessica Miray sy Andra Rakotomalala. Taorian'ilay mpangalatra tuk-tuk tratran'ny polisy raha sendra ny anjery ilay tuk-tuk nentina nandositra dia niakatra fitsarana androany maraina izy efada tratra tamin'izany. Mitaky ny ampisehoana azy ireo amin'ny mpamily tuk-tuk rehetra sy ireo mpividy ny halatra ireo mpamily marobe androany izay nanao fitokonana teo anoloan'ny fitsarana miatrika ny fiakaran'izy efadany fampanoavana. Akory dia tapitra teo ny halatra tuk-tuk fa mety mbola isy groupe na olona mangalatra tuk-tuk anoany tsisy hafa aminay fa misy mpangalatra fa makitrano tratra teo fa mbola misy vakitrano ihany ka tokony ho mala lalandava ny tompona tuk-tuk indrindrandrindra fa ireo mpamilina tuk-tuk ny amin'ny hariva mba tsy handeha hivoaka ny tanàna ny Toamasina mazava koa fa ny tuk-tuk dia tokony hiasa atao anatin'ny commune urbaine ny Toamasina fa tsy tokony hiasa ivela ny tanàna ny Toamasina ka manentana azy ireo tsy handeha any amin'ny toerana tsy tokony andehanana raha misy olona maka indrindrandrindra amin'ny harivariva satria ny mode opératoire n'ireo olona dia matetika amin'ny hariva ary mivoaka ny tanàna ny Toamasina foana hitondrana azy ary eo no miseho lay fangalarana na le vonon'olona. Raha nivalin'ny fitsarana dia nidomboka amponjy izy efada na afapo ireo mpamily tuk-tuk ny valim-pitsarana mialoha saingy mbola andrasan'izy ireo ny fahatrarana ireo mpaniraka
izay nambarany komiseran'ny polisy ny Toamasina voalohany fa efa eo ampikaroana izany izy ireo amin'izao. Misy olona mangalatra, misy mpividy. Misy mpividy io. Kara ohatra ka tsy hita le olona mpividy, tsy mbola mahavita ny asany fanjakana. Mila hita zany hoe iza marina le olona mpividy. Zay zany tena ilainay. Ary mbola tsy mijanona amin'izao ty fa mbola mitaky zay hoe inona soratra atratraranay ny mpividy io. Fa matoa misy ny mpangalatra, misy mpividy. Fa raha tsisy zay tsy mbola mahavita ny asany fanjakana. Zay zany zavatra ilainay. Eto tsisy manao grève eto. Tsisy grève fa mampiseho fotsiny zay fikambanana ary mampiseho ny alahelinay satria be le namana victime. Avy any Toamasina isika dia andeha any Mahajanga tao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mahazo vahana ny ady tany isaka manerana ny nosy mihitsy ary miteraka disadisa eo amin'ny samy malagasy izany. Tahaka izay indrindra no mitranga any Mahajanga ankehitriny araka ny loharanom-baovao izay voaray avy any an-toerana. Ny andindin'izay hoarahantsika eo amin'ny rindratsary ny Mathieu Princy. Ny volana febroary teo no nanomboka niseho ny olana teo amin'ny ponina eo amin'ny fokontany Maroala Amborovy Mahajanga sy ny olona iray hafa no niresaka ady tany. Tokantrano miisa 10 no voatery ala amin'ny taniny taorian'ny didina voaka ny fitsarana tamin'ny volana Jolay lasa teo raha ny loharanom-baovao. Araka ny fitantaran'ireo ponina dia nilaza izy ireo fa manana taratasy ara-dalàna amin'ny maha azy ireo ny tany. Saingy rehefa tonga teny anivon'ny fitsarana dia resy ihany. Ilay olona hafa izay nipoitra sy nitonona ho tompon'ny tany kosa nefa voalaza fa tsy nampiseho taratasy na iray azy. Niakatra fitsarana ny raharaha ary resy ireo ponina rehefa nivoaka ny didim-pitsarana. Fantatra araka nambaran'ireo olon-tsotra tompon'ny tany ihany fa olom-boafidy ao amin'ny faritra Boeny no ao ambadika izao. Mbola andrasana nitoy n'ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa Mariana Androany fa 12 ny volana Aogositra ny faharoa amby 20 taona ny FJKM rehetra manerana ny Madagasikara. Misy araka izany ny hetsika maro isan-karazany izay entina manamarika an'izay ary ho tanterahan'ny foibe ny FJKM. Hoarahantsika ny andindin'izay tanteriny nomena Andriamana Misata sy Tahiriny Anaranariny. Zava-dehibe tokoa ny androandroany ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na FJKM. Tsara aloha mampatsiahy fa ny FJKM dia fiangonana protestanta telo nahoan'ireo misionera tonga teto Madagasikara no nitambatra dia ny fiangonana calvinista, fiangonana protestanta ary fiangonana frenzy. Nahatsapy izy ireo fa iray ihany nefa no miasa ao anatiny ary foto-kevitra mitovy ihany no ijoroany. Ka ny 12 Aogositra 1770 no nanambarana pahibe maso fa amaleo tena ny fiangonana ary nomena ny anarana hoe FJKM. Amin'ity androandroany 12 volana Aogositra tokoa ny tsingiry taona ny amin'ny niorenany ny fiangonana FJKM ary misaotra n'Andriamanitra isika fa mbola meny tombon'androm-pahavelomana afaka miatrika izany ary ho an'ny fiangonan'ny FJKM manokana dia misy tokoa ireo hetsika maro samihafa hanamariana ity vanim-potoana atserovana ny orenan'ny fiangonana ity. Ny fiangonana FJKM maneran-tany zany ny eto Madagasikara hatramin'ireo any ampitan-dranomasina dia manatanteraka ny fanompam-pivavahana ary efa misy moa liturjia ny ombonana na ely any amin'ireo faritra maro samihafa ireo. Ho antsika eto Antananarivo dia manaraka mivantana ao amin'ny radio fahazavana ny fanompam-pivavahana iombonana ary rehefa vita io fanompam-pivavahana io dia misy ny tafika masina izay atao fitetezana tokantrano ary tokantrano 4 zany no efa hotsidiana amin'ny fotoana io dia tonga ny mpanao tafika masina mamangy ny tokantrano mampahery azy ireo amin'izao fahasahiranana lalina mahazo ny firenena izao ary rehefa vita ny fitoriana dia manolotra ny trakta fitoriana ny filazantsara ary dia misy fanomezana sakafo efa vita ao anaty pake zany io omena ndreo tokantrano ireo misy vary, misy menaka, misy paty, misy kasibosy sy ny sisa. Izay ny avy eto atoerana fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa any Frantsa dia nisy fiakarany ny tahan'ny vehivavy novonoin'ny olon-tindo na ny vadiny tany Frantsa tamin'ny taona 2010 sy 2020 iny. Andeha hoarahantsika izay vaovao nangony Jessica Miray isy Andra Kotomalala izay. Nahitana fiakarany be ny tahan'ny vehivavy novonoin'ny vadiny na ny olon-tiny na ilay antsoina hoe féminicide
tao Frantsa ny taona 2024 raha oharina ny taona 2024. Enina amby efapolo amby zato ireo vehivavy novonoiny vadiny ireo na ny olon-tiany taloha. Ny tombo 520 mitahany taona 2024. Raha araky ny fanadiadiana dia teratany frantsay avokoa izy ireo ary manana salatao 30 hatramin'ny 670 taona na ihany koa mihoatra ny 70 taona ary matetika vehivavy tsy miasa. Ny 770 amin'ireo tranga ireo dia miseho matetika ao an-tranon'izy roa ihany. Misy roa kosa ny antony mahatonga ny fifamonoana dia voalohany ny 130 ny antony famonoana dia noho ny fifamaliny eo amin'ny rotonta raha toa kosa ka tsy fanekena fisarahana ny 20 raha araky ny antotanisa hatrany dia 930 dia famonoana amin'ny alalan'ny fitaovana ao an-trano ihany raha toa kosa ka amin'ny alalan'ny basy ny 420. Ao Frantsa hatrany ny volana janoary 2024 teo ny makaty dia efa 770 izao ireo trangana famonoana vehivavy niseho tany an-toerana. Ho an'ny taona 2024 ihany tany Frantsa dia nisy lehilahy 720 maty ihany koa novonoiny olon-tiany. Fandeloha ampatsahivina anao vetivety ny tatitry ny antotanisa mandidina ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Nisy roa indray ny olona lavo ny Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora. Ny iray teto amin'ny faritra Analamanga, raha tany amin'ny faritra Sava kosa ny iray. Tamin'ireo fitiliana 420 sy 700 vita, 320 ireo tranga vaovao izay mitsinjara toy izao avy isaky ny faritra. Ny 70 dia ao amin'ny faritra Bonglava avokoa, 20 eto Analamanga, 720 ao Vakinankaratra, 420 amin'ny faritra Diana, 7 ao Alotra Mangoro, 7 ihany koa amin'ny faritra Sofia, 4 ao Matsiatra Ambony, 3 ao amin'ny faritra Tsinanana, 3 ao Boeny ary 2 ao Iorombe. Hatramin'ny volana Martsa no makaty araka izany dia 720 sy 702 sy iray alina ireo tratry ny Covid-19 teto amintsika, 720 sy 100 kosa ireo mbola andalam-pitsaboana amin'izao. Ny eny iray kosa ny marary en forme grave ka 720 ankehitriny. Ny sitrana kosa dia ny ampy 420 amin'zato. 770 sy 200 sy 305 alina ny fitambaran'ny fitiliana PCR vita teto Madagasikara ny fa 720 ny volana Marsa teo hatramin'ny datiny omaly alatsinainy 17 Aogositra. 320 sy 904 kosa ireo jeune expert vita ny alatsinainy 17 Aogositra. Antotanisa izay navoaka ny CCO tamin'ny tatitra ofisialy avokoa. Tapitrareo ihany koa ny vaovaontsika tamin'ny tian'ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany magnano samy tsara ao amintsika jiaby indray ny tena kosa mandry mafo aby atsika tompo klasy tompo vavy.